Bon, zay zany iny de jereo amizay proverbe 27-18. Proverbe 27-18. De toute façon, petrako type vidéo type privé. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son âme sera honoré. Celui qui garde son maître plutôt sera honoré. Verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Io zany a par principe zany Andriamanitra zany nanamboatra olona zany hoe visagenao zany mirépondre amin'ny visage zany. Zavatra ao anatinao zany mirépondre de l'extérieur. Zavatra avy à l'intérieur mirépondre mivoaka extérieur. Cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. De jereo amizay. Raha ohatra ka miresaka don zany tsika, miresaka destin sy ny tariny zany, manahirana be zany ty zavatra ty hoe maninona moa ny don ny sasany zany tsy microître, maninona don ny sasany zany tsy mitombo fa le eo am-pelatanana izy voakely jusakeny hoe ino jusqu'à zao zany. Satria égoïste le olona zany satria raha dinihana zany ny Corinthiens 12 zany manazava don zany anaty baiboly de amin'ny Corinthiens 12-31 amizay miteny izy hoe aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Efa azontsika ngamba zay fa nitoriko zay zany hoe miditra amin'ny Corinthiens 13 amizay l'amour et passion etc zany eo zany efa mipetraka problème zay mahatonga hoe nazavaina le règle de 90%, nazavaina le hoe identité nao zany, nazavaina zany natao hoe reconnaît-les dans toutes tes voies zany nazavaina. La voix de la conscience zany nazavaina zany satria maninona au fait ianao nge raha ohatra ka provoquena amin'ty enseignement tiny destin anao na don aminao ivoaka mantsy le izy fa ianao nge vonon'Andriamanitra ihany raha ohatra ka ianao ty teny. Donc pas la peine nge ianao raha ohatra ka anazavana an'ty zavatra ty mivoaka le zavatra rehefa avy eo de rehefa avy eo tsy atodika anao amin'Andriamanitra ny asany tananao na quelque soit ino io nefa izy ihany manome an'le izy ihany mampitombo an'le izy eo mantsy mipetraka ny olana zany. Donc par principe zany il faut bien comprendre ny atao hoe veiller surtout hoe car je veille sur ma parole. Iverimberina reo zavatra reo. Inona ny antony ho azontsika ihany rehefa mandeha miandalan'olo le izy. Simple kely ty fanazavana ty. Donc voie par excellence zany fitiavana. Alléluia. Tsara ihany taty aoriana zay vo ty rehefa zanany nanomana an'ty zavatra ty. Zay le izy hoe ain'Andriamanitra mandatra zavatra rehetrarehetra hoe za zao nieritreritra anao ty fampianarana ty aikaia tsy nety an'le izy fa mila eninareo le enseignement février, mars, avril, mai, juin, juillet jusqu'à zao zany zay vo mila maino an'ty enseignement ty nareo satria maninona tsy nanana fotoana nanazavazavatra tamin'ny lahady farany teo iny ihany tena marina. Iny zavatra anankiray nomen'Andriamanitra directako amin'ny say iny fa tsy hoe zavatra note quelque part tany. Qui fait jereo tsara amizay alalanareo fa ain'Andriamanitra mandatra zavatra rehetra. Sika olombelona zany namboan'Andriamanitra tovy aminy zany. Iny efa tsy andaniana fotoana. Qui fait raha la vie en dehors de l'éternité, fotoana en dehors de l'éternité zany mbola misy fotoana satria éternité tsy fotoana zany. Avant le temps éternel zany. De ino mo hitantsika iny hoe Andriamanitra inspiré zany nanamboatra aso ho anao zay. Zay hitantsika tamin'ny lahady iny. Tsy imagination le izy fa inspiration divin. Zany hoe rehefa tonga taty ambony tany amizay tsika rehefa niforona ohatran'izao amizay
l'inspiration io mantsy a novaina zavatra fa le izy satria maninona isika manana imagination Andriamanitra tsy manana imagination isika manana idée fa ianao tsy mbola nahita ao anaty baiboly hoe idée an'Andriamanitra de zao idée an'Andriamanitra zao imagination an'Andriamanitra de zao non isika tsy mahita an'izay anaty Bibla fa isika rehefa olombelona zany miresaka hoe ka le idée nanaovana an'le izy zao de rehefa avy eo am'izay a imagineo ty zavatra ty c'est quoi zany imagination zany mitovitovy inspiration le izy fa tsy mitovy de alohan'ny idirana côté biblique on va détailler aloha inona moa io inspiration io ao amin'ny internet ahitana an'izany inspiration souffle amenant d'un être surnaturel qui apporterait aux hommes des révélations. Et entre parenthèses, exemple, l'inspiration du Saint-Esprit. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa nanana inspiration zany. Zay izy vao nanoratra satria tsisy olona manoratra sans inspiration, soit olona anankiray manoratra boky sans imaginer l'histoire. On est bien d'accord am'izay. Zany hoe talohan'Andriamanitra nanoratra boky zany hoe hitantsika ny amin'ny apokalypsy any hoe inona moa izy iny le livre de la vie écrit avant la fondation du monde zany alohan'Andriamanitra nanoratra zany il est inspiré aloha amin'ny histoire ako Andriamanitra inspiré amin'ny histoire anao moa tsy mety atao hatso neto fa mila mitsangana ry vao mety le izy zay zany zavatra mitranga zany zany hoe inspiré du Saint-Esprit zany ny olona anankiray exemple Moïse exemple reo prophète reo inspiré zany ny créateur anankiray ohatra de différencen'izy io am'izay bien sûr mola izy hoe souffle émanant d'un être surnaturel zany hoe Saint-Esprit zany exemple imagination tsy zay imagination zany faculté que possède l'esprit de se représenter des images ou d'évoquer les images d'objets déjà perçus zany zay zany imagination zany hoe cela exemple entre parenthèses hoe cela a frappé son imagination zany de dans un contexte anankiray indray faculté de former des images d'objets qu'on n'a pas perçus ou de faire des combinaisons nouvelles images ou idées de se représenter des situations possible zany hoe misy kanankiray zany mbola tsy mitranga de j'essaie d'imaginer une forme iny hoe sy fipetraky le izy azonareo ny différence n'le izy le ray inspiration zany raha révélena amiko quelque chose tsy mbola hita le izy quelque chose divin inspiré n'Andriamanitra zavatra anankiray tsy mbola fahin'ny sofina ozy baiboly zavatra anankiray tsy mbola hitany maso ozy ny baiboly quelque chose tsy mbola niakatra anaty fo le izy ozy ny baiboly c'est ça zany l'inspiration zany ce sont des révélations zany partagées aux hommes zany de ty resaka inspiration ty koa zany rehefa tonga amin'ny créateur zany m'inspiré olona anankiray zany micréer zavatra c'est ça l'inspiration fa imagination zany quelque chose anankiray capacité hoe efa hita le izy de quelque chose anankiray imaginena dans le futur fa mbola tsy hita ohatra hoe za zao mieritreritra hoe raha mandeha na Madagasikara any ohatran'izao ny fitoriana hoentiny nitondrana anazy fa izy mieritreritra anao fa zay ny fandehan'iny rehefa tonga ala miovy iny satria
surtout asan'andriamanitra ny atao inspiration no miasa fa tsy imagination fa en tant que olombelona atsika on cherche quelque chose, on cherche à bien faire zany a on imagine hoe ataoko ohatran'izao le trano ataoko ohatran'izao ny fitoriana dadatan quelque chose de bien zay fa tsy voatery zay le izy zay zany différence n'izy io zany de eto am'izay a miteraka le idée zany idée c'est quoi une idée représentation intellectuelle n'le olona anankiray zany d'un être d'une manière d'être d'un rapport c'est ça zany idée zany zany hoe toute représentation élaborée de la pensée correspondant à un mot ou à une phrase qu'il existe ou non un objet qui lui corresponde c'est ça zany idée zany zany hoe faculté any intellectuel n'olona anankiray amin'ny zavatra hitany tsy intelligence mila mazava tsara compréhension am'ireo zavatra eo ianao zany rehefa mandinika zany ohatra ny mahita olona anankiray hoe tsy azoko izy zany inspiration zany direct avy amin'Andriamanitra na Jésus tout ce que tu veux fa de Dieu le izy manahirana be olona tsisy inspiration zany olona manana imagination mora maty satria ça vient de l'homme olona manana idée indray a selon any niveau intellectuel n'le olona amin'ny représentation any quelque chose zany il faut bien différencier an'izy io zay ma tsy mahatonga l'izy hoe io pensée io zavatra hafa io raisonnement io zavatra hafa tsy mitovy il faut bien comprendre an'izay zavatra zay kifeny baiboly tsy avy amin'ny idée ny imagination exemple omeko anareo a faculté any idée anankiray hitransmetiavana le enseignement fa l'exemple omeko anareo a c'est pas un exemple tiré de la Bible raha za miresaka Madagascar raha ohatra zany ray miresaka hoe nisy prophète ohatran'izao nisy vahoakan'Andriamanitra ohatran'izao tanaty Bible ça veut dire exemple biblique zay ny témoignage rakontena zany zavatra ina moa zany ina moa fiantsonan'izy iny ina moa fiantsonan'izy iny bon tsy tadidiko zany hoe misy niveau intellectuel zany le olona zany mampita enseignement anankiray zany amin'ny alalan'ny représentant any objet fantany zany manana adrahina moa le teny ohatra ny mpampianatra zao ina moa filazan'izy iny hoe manana façon de transmettre le olona iny zany manana niveau intellectuel zany le olona zany zany hoe toute représentation élaborée par la pensée correspondant à un mot ou à une phrase zany zany hoe ohatra hoe misy teny anaty baiboly zany paf révélé zany le izy inspiré zany mpanompon'Andriamanitra anankiray zany amin'ny teny anankiray milliers d'années avant Jésus-Christ zany et puis pof inspiré le olona zany de azavainy le izy
fa olona rehetrarehetra nge tsy mahazo ny atao hoe inspiration e dia za tsy hainy manavaka imagination sy ny inspiration zany dia eo amin'izay miditra ny explication terrestre amin'izay c'est l'idée amin'izay miditra eo dia azavaina ohatra hoe religion ohatran'izao ohatra zay zany ny fipetraky nisy ity zany dia tsy mila tambatra zay zavatra zay alléluia voilà pédagogie zay le miteny tsy mety azoko mihitsy zay ao tsara zay zany hoe baiboly inspiration divine révélation inspiration ça vient pas d'imagination le izy hoe za miimagine o andriamanitra ohatran'izao andriamanitra ohatran'izao hitanareo ohatran'ny katolika zao zareo zao miimagine andriamanitra manana barba blanc zareo hoe miimagine andriamanitra musclé be izy ça sort de l'imagination le izy monde imaginaire le izy fa tsy ohatran'izany andriamanitra tsy représentation n'andriamanitra zany musclé zany fa imagination n'olona dia nyimaginena ny anjely misy elatra ohatra ny akody imagination le izy zay zany différence nisy ity zany dia zareo zany a manana faculté zany a miimaginer quelque chose alors que c'est faux le izy zay dia jerevo amin'izay mbola par principe foana zany tsika zany Ecclésiaste 3:11 il fait toutes choses bonnes en son temps même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait au commencement jusqu'à la fin iny zatra tiako atongavana eto il a mis zany hoe andriamanitra zany rehefa nanao zavatra zany surtout isika olombelona zany il a mis quelque chose dia eto moa zany a pensée de l'éternité zany a resantsika eto zany